Miatrehan'ny firenena fanampy maro amin'ny famarinana sy ny fatokisan'izao dia velonay fa zava-dehibe no andraisana fitenenana androany. Ny pôle anticorruption na ny fitsarana miady amin'ny kolikoly dia rafitra manokana natsangana entina miady amin'ny kolikoly sy ny heloka ara-toekalena sy ara-bola. Ary lalàna 2016-021 sy ny décret 2018-1681 no mamaritra an'izay. Inona moa ny raharaha idiran'ny tendro mpitsarana miady amin'ny kolikoly. Raha ohatra ka misy ny fitarainana na doléance ary io na anonyme na tsy, izany hoe na mitondra anarana na tsy mitondra anarana, dia afaka anokafana ankety izany. Eo ihany koa ny fisahanana mivantana raha toa ka misy atotan-kevitra izay tonga etỳ amin'ny paky. Eo ihany koa ohatra ny farapahan-kevitra izay apetraky ny Cour suprême ao amin'ny Cour de cassation izany, izay midesezira na manala ny fahefana fitsarana anankiray ho an'ny fitsarana anankiray. Misy ihany koa ny atao hoe plainte avec constitution de partie civile fa izay ihany angamba no amitsinantsika anazy. Raha ny voalaza teny amin'ny tambazotra moa fa hoe nentin'ny mpitsara tato amin'ny paky, izany hoe ireo mpitsara ao amin'ny premier degré, ny procureur de la république sy ny doyen des juges nody avokoa ny raharaha rehetrarehetra makasika ny mamy ny aina Ravatomanga dia marako fa tsy marina izany. Misy falalamaso izay azo atao ato ary verifiable daholo izany zavatra rehetrarehetra izany raha ohatra ka miasa soamantsara ny direction misahana ny inspection ny fitsarana, ny direction de la promotion et de l'intégrité, ary ihany koa ny conseil supérieur de la magistrature sy ny comité de suivi et évaluation. Zavatra tsy azo afelina izany. Raha iresakintsika makasika io dossier io, satria izay moa no mamely maro, dia io dossier io anankiray mikasika n'ilay Boeing 37 no misy voapanga anankiray manonona ny anarany Andriamatoa Maminiaina Ravatomanga. Ankoatr'izay tsy misy raharaha makasika azy ato aminay na iray aza. Ny état de procédure amin'izao fotoana izao dia ny zokiolo ny mpitsara mpona famotorana no misahana an'izay raharaha izay. Itsika maika loatra angamba fa vao manomboka, vao tsy ampy firy andro akory ihany no ndresahako an'izay teto tamin'ny fahatongavana io dossier io tato am-pelantanana. Dia noho izay fanajajiana vao manomboka izay mbola tsy tapitra ary mbola be dia be tsy tambo isaina ny mesure d'investigation izay azo ny zokiolo ny mpitsara famotorana ho raisina mandritra ny fanajajiana. Ankoatr'izay ny mandat d'arrêt moa no nanontaniana, ary izay no fanontaniana mipetraka ihany koa amin'ny olona maro. Amiko relation administrative no misy eo amiko sy ny juge d'instruction. Ny zokiolo ny mpitsara mpanao famotorana raha handray acte anankiray tsy mera amiko. Fa kosa natao ny démenti ny antony dia tsy ireny acte juridictionnel kirakirainy eny amin'ny réseaux sociaux reny, tsy reny akory no azo ho antoka fa ny ray sy ny mpitsara mpanao famotorana ka nampiasana ny coopération judiciaire. Olona nanao fianianana daholo ny olona nandalova ny acte anankiray raha nisy ary izany. Ary tsy vitan'izany ihany koa fa olona professionnel ka tsy ho hisy zavatra hiparitaka ohatran'ireny raha nisy acte izay noraisina. Sarobidy ange izany acte juridictionnel izany, ary ilay confidentialité any mihitsy no mampa-efficace azy. Izay ny antony nanaovako démenti hoe tsy izy iny. Fa raha nisy ny acte izay noraisina tsy hiparitaka tahak'ireny satria tsy zazakely no mikirakira azy akory na ataontsika hoe tsy manana fahamatorana amin'ny asa. Ankoatr'izay resy lahatra fa tsy mandat d'arrêt international ny tokony raisina amin'ny dossier iny. Ny mandat d'arrêt international tompoko dia alefa amin'ny olona izay fanao ampangaina ao anatina dossier anankiray. Andriamatoa Maminiaina Ravatomanga ane mbola tsy nampangaina amin'izay dossier izay
mbola vao eo andalam-panaovana an'ilay mesure d'investigation resantsika ary zany a be de be ny zavatra raisina am'zany mesure d'investigation zany isan-karazany ary raha dossier lehibe a tsy tokony miazakazahana mihitsy ny anao azy raha ohatra ka tena mitady a efficacité satria ny célérité sy ny efficacité tsy hiaraka loatra amin'io raharaha io na izany na tsy zany misy gazety vao nivoaka tamin'ny raika ambin'ny folo atoandro teo raika ambin'ny folo any Maurice l'Express.mu ny homologue zany hoe ny procureur général la any Maurice de miteny ao anatin'io gazety io hoe vakiko le mandat d'arrêt international n'en est pas un. Cela a été émis par les autorités malgaches et pour les autorités malgaches et n'a pas de force de loi à Maurice. Mazava ngambo zay zavatra zay. Ka inona moa le mandat d'arrêt existe avatsika? Fa ngam mandat d'arrêt zany kilalao. Mazava tsara ny ao anatin'ny démenti l'acte diffusé. Zany hoe ilay acte ny diffusé n'iny iny no laviko n'authenticité-ny. Satria tsy izy amiko iny. Tsy manan-kery iny ary tsy iny no navoaka raha nisy zany satria olona matotra avokoa ara-pitsarana ary olona expérimenté nanao serment ny andalovany zany ka tsy manana intérêt amoakany zany ho raviraviana eny amin'ny fiazokoa. Akoatr'izay tsy telo mpitsarany paky ary mino fa mitovy hevitra amiko ny mpitsarany paky rehetra eran'ny Madagasikara ny fisina zavatra tahaka ireny tsy mandefitra amin'ireny izahay ary tsorina aminareo fefa misy fanadihadiana mandeha am'izao makasika aniny voalaza fa hoe mandat d'arrêt international mandendeha eny amin'ny tambazotriny. Ny filazana ihany koa fa hoe corrompu daholo ny mpitsarany paky rehetra. Asa moa mpitsarany paky eto Antananarivo angamba aloha mety tiana ho tenenina satria zahay moa la sibatra tato ato tsy marina zany. Misy doléance na plainte atao amin'ny toerana zay tokony misy azy. Nahoana moa tsy relativisena zany zavatra zany. Raha nisy olona nanao an'izany tany ambadika tany, nahoana ny tsy itoriana? Misy ratsa mangaika be de be zay voatanisako teo tokony azo itorinan'le olona, tokony azo naovana doléance, fantatra aloha tsara fa misy ny rafitra ara-dalàna mipetraka. Akoatr'izay, ny paky tompoko, ny pôle anticorruption de tsy manana fironana politika, tsy manana tanjona politika ary fantatra fa raha atao fitaovana politika izahay de ampizarazarana ny mpitsara zany. Zahay nefa rassemblement ny ilaina am'izao fotoana izao. Amin'ny fanambarana hery ny ilaina am'izao fotoana izao, fanambarana compétence ao anatin'ny fitsarana io mba hampandroso ny fitsarana raha ohatra ka tena hoe fiovana tokotra ny tadiavina. Izahay koa ne mba mendy amin'le fanovana betsaka ihany koa ny marary anay, ny sata mifehanay mpitsara etsy an'izany mba ilainay koa ny andeha andaninana io. Ny lalàna mikasika indrindrindrindra ny subordination hiérarchique izay resa be ary ivorinay foana rehefa mivory izahay eo amin'ny syndicat des magistrats de Madagascar. Satria io subordination hiérarchique io de ampiasaina abusivement. Ao amin'ny constitution vao marina tsara ao amin'ny article 110 alinéa 1er zay subordination hiérarchique zay. Kanefa ao amin'ny alinéa 2 de milaza mazava tsara fa raha ohatra ka baiko na toromarika izay tsy mifanaraka amin'ny lalàna nomena ny mpitsara anankiray de mahavoasa azy ho an'ny olona izay manome azy. Samy medy amin'ny fiovantsika, samy mazoto. Betsaka ny marary anay mpitsara ihany koa ka angamba tsy izahay no blocage raha ohatra ka hitadiny marina. Izay no angatahanay atsika rehetra. Angatahanay ny vahoaka tsy mandady arina fa mahavelao ny fitsarana hiasa ny mpilaminana. Mba ho lavitry ny populisme, ho lavitry ny intimidation isaky ny mietsika, mba ho lavitry ny incitation à la haine.
tsy hoe resy akory zahay raha sendra tsy miteny fa mpitsara ny tena ary mpitsara manaja ny etika sy ny deontologia, mpitsara manaja tena ary mpitsara ihany koa manaja ny sata mife azy, indrindrindrindra ny fanajana ihany koa ny principe de l'obligation de réserve. Ka de alahoery ary tompoko fa manolo tanana izahay ary mandray ihany koa raha ady iraisana natao.